Zava-doza ho an'ny firenena ankehitriny ny tsy fahavitana mitondra mamalina ara-pahamehana ho an'ny malagasy ary indrindra ny fampiasan'ny volam-bahoaka amin'ireo tetikasa sy fotodrafitrasa tsirain'ny vahoaka amana ny fahasahiranana misy toy ny laky arivo ny faranganana ireo trano fandraisam-bahiny manana kintana 5 sy ny maro hafa hoy ny fanazavana solombavam-bahoaka Andriamasinoro. Takina ny siny mangarahara sy ny fahatsorana malohana ny vola ampiasaina amin'ireo fotodrafitrasa ireo isoroana ny ayain'ny vahoaka ho iatrano ny fanazavana. Ny tena zava-doza ho eto amin'ny firenena dia ny fitondram-panjakana sady tsy mahavita mamaly ny filana fototry ny vahoaka fa mbola manana fahasahiana mampiasa ny volam-bahoaka amin'ny zavatra tsy lahara-pahamehana. Teneniko izay ao anatin'izany ny fanaovana an'ireny laky arivo ireny, ao anatin'izany 5 étoiles ve zao no mamaiky ny vahoaka nefa atao inona 5 étoiles nefa ny vahoaka reto mitatotra rano tsy hita hoe aiza na hita rano hosotrona. Izany no zavatra nyteneniko izany ary mafisiko eto izay raha miteny ianareo satria ny valiteninareo hoe tsy volam-bahoaka ny anaovana an'ireny dia asivy mangarahara ny fitantanana ny volam-bahoaka. Firenena ny tantananareo fa tsy raha tokantrano akory. Tokony mazava amin'ny vahoaka hoe raha ampiasaina ny laky arivo satria izay ny valiteny dia hoe tsy volam-bahoaka no ampiasaina azy eo. Iza sy volaniza zany namidinareo ve zany ny laky arivo dia namidinareo tamin'iza. Izay ny andikako azy satria rehefa tsisy transparence dia manao interprétation zay. Asa nandrasan'ny malagasy fa tsy kabary manoloana ny fahantrana iainana. Tsy ny valiteny nataon'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta izay tsy mahafa-po ny tena ilaina fa ny famahanaingana ireo olana tsy ny fisehosehoana sy ny firehara nataon'ny mpitondra ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Raha resaka valiteny tsotra fotsiny lenay ary izay ny takin'ny vahoaka. Zavatra ilaina amin'izao action. Mivany olana sa tsy mivany olana. Tompona andraikitra tsy fanazavana na fialana balana ilaina. Kaninina valiteny teo rehefa mbola zao aloha ny iainana dia tsy mahafa-po zany. Karaha mbola fisehoana sy fireharehana sy firesahana tsy mahafa-po an'ny vahoaka zany fa ny zavatra tadiavin'ny vahoaka dia ny olana fofa. Vonaraka izany ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana hanohana ny malagasy raha mikasany hanao fitakinan-dalambe izay zo fototra amin'ny mahatany republikana any Madagasikara. Fanontaniana moa napetraky ny solombavam-bahoaka Andriamasinoro raha toa ka manana vahaolana amana ny fahasairana ny vahoaka ny eo anivon'ny prefektura ny tanànan'Antananarivo izay nilaza fa tsy tokony hanao fihetsiketsehana an-dalambe ny vahoaka manoloana ny fahatapahan-jiro sy rano eto an-drenivohitra sy ny fidangan'ny vidim-piainana. Io rehefa tapa-kevitra ny vahoaka hanao an'izay fitokonana izay dia izay miaro ny vahoaka ao anatin'izay zoany zany dia aloha izy aneo hevitra fa aza ampiasana hery famoretana. Ina raha vahaolana men'ny préfet samy miaritra eto fotsiny izay zany ny préfet-ko. Tsy haiko hoe préfet ve mbola mety tsara ny fiainany any misy bidon ve milahatra any aminy sa tsisy. Ianao ve fa hitanao fa ireo mitondra fahoriana ho an'ny vahoaka dia ireo foana ny arovanao fa hoe izao no mety zany. Dia apetrao ary préfet hoe inona zany fa teninao zany hoe inona zany hitanao vahaolana hoe sa efa zao sa aza malagasy. Ny lalana izorany jirama amin'izao sy ny fomba entin'ny fanjakana ho fanarenana azy dia mana-porofo mivaingana fa mizotra miadana amin'ny fisitahany ny fanjakana. Izany hoe makany amin'ny fitantanana tsy miankina ny jirama hoy ny otrikafo. Tsy nisy fanjakana nilazany marina teto manoloana ny lalana izorany ery Madagasikara saingy lasa Madagasikara erilasa ihany avy eo. Tsy misy hafa amin'izao no izorany ity orinasa-panjakana jirama ity amin'izao fotoana izao hoy ny eo anivony antoko otrikafo androany. Tandindomondoza ity orinasa ity saingy mbola miaina anatin'ny fampandriana saim-bahoaka ny fanjakana hatramin'izao hoy ny fanazavana. Lasa ny vahiny ny banky, lasa ny solima, io ny efaran'ny kroma tsy fantatra zay tena iafarany zany ny amin'izao fotoana izao dia hitantsika hoe ny fahampotehany era Madagasikara nge mbola tsy mety manaiky mihitsy le mpitondra fanjakana mandraty ny androany hoe privatiseny io fa rehefa tena jerenao le izy dia ny orinasa jiramaso ny era Madagasikara tafiditra tao anatin'le listeny privatisation dia nanohy zany lay fitondrana amin'ny fandimby dia tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina ity nge naravany ery Madagasikara ahoana ary moa zany tsy heverantsika fa mizotra makany amin'ny privatisation total
ny orinasa jirama le politika n'le mpitondra fanjakana am'izao privatisation totale ozy a satria rehefa jerena nge ny orinasa jirama efa presque privatisé amin'ny apahany izy avokoa moa zany reo le fournisseur ny jirama reo sady manofa groupe ny orinasa jirama no mividy herinaratra am'ireo lay a teratany vahiny sy malagasy pray petsapetsa amitrareo reo zany ange no isan'ny mamotika an'le orinasa jirama satria tsy avela amokatra ny angovo tokony ho ampiasainy lay a orinasa jirama zay ny tena fo an'le problème ka ninninona resahan'nga ministre zany hoe le redressement tsy mbola makany amina resaka privatisation zany de izy azafady aleotsika tsy mifanabady fa zay nge le olana mbola azo atao tsara nefa ny manarina ny orinasa jirama ho iatrany ny otrikafo finiavana politika no ilainy misy amin'ireo orinasa vahindry no mampiasa ny solika mavesatra vokatra ao Tsimororo ary efa nisy fotoana nanaovana andrana izany tao Mandroseza fa mety ny fampiasana azy tsy manana hevitra anao izany anefa ny fanjakana hatramin'izao ho fiarovana tombontsoa manokana hoy ny fanamafisana abokatrosa le orinasa jirama asena mibabitrosa am'reto ilay fournisseur reto na amin'ny lafiny solika na amin'ny lafiny groupe na amin'ny lafiny herinaratra mividy lafo nefa mivarotra mora le orinasa jirama de hitanao hoe fanapotehana an'le orinasa jirama le izy mba andehanana tsy kelikely makany am'izay le privatisation totale an'ilay orinasa jirama zay fa raha tena tiana ho arenina io de nenay de mazava tsara hoe raha resaka solika ny olana fa maninona moa efa mamokatra tsika n'lay Tsimororo fa maninona ny orinasa ny vahiny sasany eto Madagasikara mampiasa le menaka mavesatra Tsimororo mety ary tamin'ny taona 2014 raha tsy diso efa nataony fanandramana natao Mandroseza fa afaka atao tsara ny mampiasa an'le huile lourde ny Tsimororo ho vahaolana ny angovo eto Madagasikara tsy vitany anarina ny orinasa jirama le izy fa mampiena ny vidin'ny solika mihitsy ary tsy lanitsika ny cerveau Tsimororo fa mbola afaka eritreretitsika ny fanondrana na solika rehefa aveo rehefa milamintsika amin'ny lafiny angovo toerana maro eto Antananarivo no nahitana etsika andalambe vokatry ny fahatezeram-bahoaka nateraky ny delestage ny farany herinandro teo ankoatr'ireo hafa efa nirotaka ny alohan'izay nidina andalambe ny vahoaka tetsy Ankazomanga ny Sabotsy Takariva nangotraka ihany koa ny fihetsiketsehan'ny vahoaka teny Anosy-Be nanoloana ny farmasia Volahanta tonga hatramin'ny hoe leo rajoel tsy mila rajoel talora adiny roa hatramin'ny adiny efatra ny fahatapanjiro amin'izao ora iray sisa no andehanany jiro hoy ireo olom-pirenena toromasy zarizary asa sy fiarina ary fandrarana tapaka sy tsy mandeha tontolo alina feny tebiteby sy tahotra ary orooro mpianatra manomana fanadinana mianatra amin'ny labozimy tsilopilopy fananana kely eo ampelantanana potiky ny court-circuit santionany amin'ireo iainan'ny malagasy amin'ny andavanandrom-piainany manoloana ny fahatapahan-jiro isan'andro isan'alina amin'izao ka antony anaovan'ireo mponina eto andrenivohitra ireo hetsika andalambe rehefa tsy misitraka ny filana fototra izy ireo toy ny nataon'ireo mponina Anosy-Be avereny ny jironay vahoany olanay mila zavana izahay antsoantsy ny vahoaka n'Anosy-Be alina noho ny fahatapahan-jiro naharitra na ray natorabato izany tsy mila mpitondra tsy mahavaolana fa miala rehefa tsy mahavita raha ny antsoantin'ireo mponina trany tezitra ary namoy ny torimasony sy niaritra antsika mamirifiry ireo mponina Anosy-Be noho ny delestage naharitra dorokodiarana ho ireo mponina no ansisasolo ny jiro manazava azy ireo rehefa tapahana ny jirony manakoako ny kiriroka ny orakoraka sy ny teny ankatezerana rehetra iny raha ny vavao dia itoy mihetsika raha mbola misy ny fahatapahan-jiro ho iatrana izy ireo faritra maro teto Antananarivo no efa nanao hetsika tahaka izao zavatra iray ihany nefa no angatahin'ireo mponina marobe dia ny amahany aingana tsy misy atakandro ny olana mba tsy hisian'ny delestage intsony tontosany talatalasa teo ny fikondony arahan-drodibe ny mpanohitra na ny RMDM manerana Anosy anisan'ny fampidiniana tamin'izany ny firosona fifampiresahana amin'ireo mpanao politika isan-tsokajiny sy ireo ray aman-dreny na ara-drazana na ara-panahy raha nampiantso sy ny olona izahay ny zoma lasa teo fa ny talata aoriny Pentecote no niantsona ny olona ho avito Antananarivo zay isorana an'Andriamanitra ary isorana avokoa ireo namana rehetra zay namaly niantso ka tonga teto Antananarivo mariana etona fa sy nahavita solotena teto kosa ny avy any amin'ny faritra avaratra tamin'ny talata
fa taorinan'izay no tonga teto ny solotenany zareo tamin'ny faritra avaratriny. Zany hoe raha nafanatao zany ny fifampiresahana ny andritran'ny talata, alarobia, alakamisy, ny fandaminana rehetra manerana ny Madagasikara dia vita tanteraka ny fifampiresahana amin'ny mpikambana ato anatin'ny RMDM manerana ny Madagasikara zay sorana antsika rehetra izany. Ny faharoa iroso izahay satria tsy any RMDM ireny i Madagasikara ary tsy anay ireny ny firenena fa firenena iarahantsika manana i Madagasikara. Tsy nijanona tamin'ny RMDM ihany ny antsonay fa ny antso koa izahay ireo mpanao politika namana samihafa zay misy eto amin'ny firenentsika ary ny ray aman-dreny misy eto amin'ny firenentsika mba hiara-iombonantoka amin'ny fanarenana ny firenena. Izany no ataonay ankehitriny alohany hanapahatsika hevitra fa ho avy lay daty sy lay fotoana malaza ho an'ny Madagasikara ka hanovantsika mianakavy lay fety lehibe ho fety pirenena malagasy. Tsy hoe ao anatin'ny fandaminana an'izany isika ary miomana amin'izany isika zao. Ka zao indray izahay dia natokana ho an'ny mpanao politika fotsiny koa ny antso, ho an'ny ray aman-dreny ihany ny antso ary ho an'ireo zay mbola tsy tapa-kevitra sy mbola nisalasala omaly, mbola malalaka ny fifampiresahana ato amin'ny RMDM. Ifampiresaka isika, ifampidinika isika, ifanapatapakahitra isika alohany hanapahana hevitra amoana an'ilay daty manatantara eto amin'ny firenena. Ho avy tsy hoe nampanantenany malagasy ny RMDM fa ho avy ny tena fahaleovantena hiandrandran'ny rehetra fiovana. Ianao malagasy namana, mpiray tandrazana amiko, minoy ianao, matoky ianao, fa tsy maintsy ho avitra Madagasikara. Tsy delestazy tsony no iainanao, tsy rao fahoriana lava no iainanao, tsy rao fa tsy fandripahalemana lava fa tsy ahitamba-olana no iainanao, fa ho avy lay andro manatantara ho anavotana ty Madagasikara ty, ho tombotsoa anao, ho tombotsoa zanakao, ho tombotsoa antsika rehetra ary ho tombotsoa ny firenena zay mitanjona irintsika ho an'ity firenentsika ity, fa tsy ho avelantsika ho tahaka an'izao ihany i Madagasikara iarahamanana. Nanamafy Pasteur Edouard Tsarame fa nalalaka tanteraka ny fifampiresahana teo amin'ireo mpanao politika izay tsy nanavahana antoko politika sy sokajin'olona, indrindra ho an'ireo izay mbola misalasala sy hiroso amin'ny hetsika fanavotam-pirenena. Ivoaka tsy ho ela ny daty anatanterahany aty hetsika rodo be ho fanavotana ny firenena ity, hetsika ampilaminana no atao ary tsy emotra eo anatrehan'ireo mety ho endrika fandrahonana na fanakatsakanana ny RMDM raha ny fanazavany ihany. Andalam-paharendriana sy faharavana tanteraka ny firenena malagasy ankehitriny. Porofon'izany, mirehitra mena ny tondro rehetra. Mampalabe no avy ny firenena raha ny zava-misy amin'izao no maritana azy. Manoloana izany indrindra, miantso ny fandraisana andraikitry ny rehetra na filoha teo aloha Eradona Ramampianina amin'ny alalan'ny hetsika Renaissance na fisandratana izay miompana amin'ny fandravana tanteraka ny loharan'ny krizy lalanisy teto Madagasikara izay lasa vato misakana ny fampandrosoana. Manainga sy manaitra ny feon'ny fieritreretan'ireo mpisehatra maro ara-tsosialy sy ara-politika eto amin'ny firenena araka izany ny filoha teo aloha Eradona Ramampianina. Notsimpiana Eradona Ramampianina fa na dia manana arena maro hitondra fampandrosoana raha toe-karena azy i Madagasikara dia mbola tsy voahodina ary tsy voarindra ny fitrandrahana any ka tena ambany dia ambany ny siam-piariana eto amintsika. Anovy izany zava-misy izany, anangana firenena manana toe-karena matanjaka sy omedely ho amin'ny fampandrosoana maharitra ny tarigetra. Miorina sy mikendry ny fampandrosoana amin'ny alalan'ireo faritra efatra lehibe isina tondro ara-toe-karena na pôle de croissance dia ny faritra Vaony, faritra Andrefana, faritra Avaratra ary faritra Atsimo. Tafiditra ao anatin'ny drafitra ny fanamboarana foto-drafitrasa toy ny lalana, seranatsambo, seranam-piaramanidina, teknôlôjia nomerika, ny fitrandrahana ny angovo-hazavaozina ary koa ny fanamafisana ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Miankina ary miainga amin'ny toe-tsaina ny fampandrosoana. Miorina amin'ireo soatoavina malagasy toy ny fahafoizan-tena, ny fitsinjaram-pahefana lavitry ny kolokolo sy ny mangarahara ary ny asa. Mazava ny tanjona dia ny ampitombo avy roeny ara-karena fahobe isan'olona, ampihenana ny fahantrana ary hanatsarana fampandrosoana amin'ny maha-olona, tsy fikasana vetivety fa fifantohana amin'ny fanovana ara-potikevitra sy amin'ny asa, tsy hoe keny intsony ny heverenan'ny krizy fa
fantrana korontana tsy fitoviana sy tsy fahombiazam-pitondrana rano vaovao. Ho tanterahana rapiso talata 17 jona ny fanadinana ra-panjakana voalohany dia ny CEPE ho amin'ity taona 2024 ity. 7,307,7 ireo mpiadina ho amin'izany manerana ny nosy ka hiparitaka amin'ny efitrano mpanadinana 5,1 mahery izy ireo ho anatovom-panadinana 7,2. Mpiadina 12 no manana fahasembanana ka ny 17 amin'izy ireo no manan'olana ra-pahitana. Ny 7,507,7 sy rahetsy amin'ireo mpiadina rehetra ireo moa no eto Antananarivo. Isan'izany izy 70 mianada eto amin'ny EPP Ambohipo. 7 taona ny zandriny indrindra ary 14 taona kosa ny zokony indrindra raha ny fanazavany mpanabe. Efa milamina kosa ny fiomana rehetra tokony ilaina amin'ny fiatriana ny CEPE toy ny fampatsiahivana ny mpiadina amin'ny fitaovana ilaina sy ireo toromarika raha ny fanazavany mpanabe. Ny atao amin'ny candidatanay eto amin'ny EPP Ambohipo fotsiny 140 eo zany zay nenay fa misy ohatra kely fotsiny raha eto amin'ny école ny sekoly EPP Ambohipo manokana ny fiatriana ankizy fanadinana dia milamina treto satria efa presque efa napetrapetraka daholo ny afatrafatra rehetrarehetra ho an'ireo ankizy indrindra fa ny fitaovana izay mety hoe hoentina ny fandaminana ny salle efa milamina mizara roa moa ny sallenay, misy atao amin'ny EPP dia misy ny any amin'ny CEG dia ny ankizinay eto any amin'ny CEG daholo manao examen zany. Zandry indrindra eto aminay 7 taona ka hatramin'ny 14 taona. Bitantaina kosa itsakilany ireo ray aman-dreny na dia eo aza ny fahavononan'ireo zanany hiatrika izany fanadinana izany. Ilaina ho izy ireo ny fandaminana ny sain'ny ankizy sy ny fanomezana tambitamby amin'izao ray andro mialohan'ny fanadinana izao. Samy manana ny taranja manavanana azy avy ireo ankizy mpiadina. Ka ho an'ity mpianatra sendrana ity dia ny taranja matematika no hainy bebe kokoa. Mampatahotra ihany manomana an'ilay izy satria ny ankizy izy vonona fa izay ray aman-dreny no mitaintaina hoe anao ahoana ny zanaka. Tsy korontanina be intsony ny lohany sy ny ohatr'izany ka amena tambitamby sy fitiavana tsara mba hilamina tsara ny sainy hiatrika ny rapiso. Ilay tantara any ny ohatran'ny mba sarosarotra anaty matematika izany ny haiko rehetra anaty matematika. Zava-dehibe ny fahatonian'ny ankizy hiatrika ny fanadinana hoy ny mpitsabo. Ilaina ny fahampian'ny toromaso ny fanohanan'ireo ray aman-dreny amin'ny lafiny rehetra hoy ny dokotera Bariniana Fidy. Hiatrika fanadinana moa ny ankizy rapitso dia ny androany zany ny ankizy mila matory tsara raha izay. Faharoa rapitso mila mandeha aloha be mba tsy tebiteby amin'ny fahatarana sy ny fitohanana amin'ny fiara. Dia tokony koa sakafo maraina tsara mba tsy honoana dia ny sakafo atoandro tsy atao betsaka loatra mba tsy lasa misy toromaso lesy ny amin'ny fandevonan-kanina. Dia ny sakafo aloha sakafo mahazatra ihany zany no hohanina. Ny akanjo araky ny voalazako teo tokony fitafiana mafana tsara. Dia ny rapitso rakizy rehefa alohan'ny andehanana tsy tokony mijerijery kahie intsony. Raha vao misy manko zavatra tsy haikely amin'iny dia mety miteraka fitebidebena. Dia rehefa manao fanadinana satria taranja maromaro no atao mandra-parivany andro izay vita any dia vita aloha fa no avy indray ny atrehana satria raha vao mieritreritra hoe ay nisy tsy nety kely le teo aloha nisy tsy haiko le tamin'ny maraina dia lasa manjary tsy mifantoka amin'le manaraka indray zany tsika. Dia ny fianakaviana zava-dehibe mihitsy zandry maman sy papa tsy tokony isy intsony zany ny fifamaliana fibedibedesana ny kapoka ny temy mahery fa dia temy malefaka tokony mitony zany ny zazakely zanakitsika hiatrika fanadinana. Tokony efa hovonina amin'ny adina mety iseho araka izany ireo mpiadina rehetra ary tsy tokony ho taitaitra amin'ny zavatra mety iseho. Efa tara ihany koa raha izao vao hanao ny famerenana fa raha ny tokony ho izy dia efa mipetrapetraka avokoa ny fifehezana ny taranja rehetra.
Miavaka ny fanadinana CEPE amin'ity akoatra ny fitombon'ny mpiadana raha oharina tamin'ny taondasa. Ny ananivon'ny farim-piady dim-pianarana manko no misahana ny fitantanana, ny fanontana, ny fitanterana sy ny fizarana ireo laza adina. Samy manana ny laza adiny avokoa ny any amin'ny faritra tsirairay. Miditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika izao. Besaka ireo karazana aretina miseho rehefa mangatsika toy izao, fa ny tena be mpahazo dia ny sery sy ny gripa raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Ny andro moa zao mangatsika dia ny heran'ny taom-pisafiana tena mba toerana kokoa rehefa mangatsika ny andro. Manomboka amina hoe serisery dia mety misy mikokoaka, dia mety mijanona hatreo ihany. Indraindray nefa na misy fitarana hoe lasa manavy ilay olona, mararindro, mitsakitsaka vanitolana, reradraraka, malaikomana, indraindray mijanona hatreo ihany. Indraindray lasa misy ankoatran'izay lasa mety misy fahaseporana mihitsy na misy sepitra dia izay somary manatombo kely ny olona amin'ny ankapobeny moa zany. Azo sorohana nefa ny fianak'ireo aretina voatanisa teo ireo. Fepetra ahafahana manao izany ny fanaovana akanjo mafana, ny fampiasana vatana mba hiteraka hafanana. Raha azo atao araka ny nambarany dia atao azon'ny rivotra madio lalandava ny trano fonenana. Tokony ho ara-pahasalamana foana ihany koa ny sakafo mba mitombo ny hery fiarovana. Fahoresantsika koa ngamba zany ny tokony atao fitandremana hiatrehana zany hoe aretin'ny atao avy ao am-pisafiana izany. Voalohany aloha dia ilaina manao akanjo mafana, akanjo maro sosona no anaovantsika, dia ny anaty indrindra zany tokony amin'ny coton na amin'ny landihazo. Faharoa, ilaina foana mampiasa vatana mba hiteraka an'ilay hafanana. Fanotelony ny trano tokony ho azon'ny rivotra sy ho azon'ny andro tsara satria ny trano mibokiboka, mandomando, misy vovoka, vao mainka mampiteraka an'ilay mikoboka izay. Indrindra fa any ambanivohitra indray koa miara-miaina ny olona sy ny biby indraindray. Ny olona ao ambony rihana, ny biby ao ambany rihana, dia ilay fofon'ilay biby ao ambany rihana iny zany miteraka fikoafana, miteraka kohaka ho an'ilay olona ao ambony. Tsara zany ny biby any amin'ny trano hafa mihitsiny. Dia ny sakafo maro loko, maro karazana, izay omena sehatra amin'izany zany ny voankazo, ny anamaitso na legioma, dia ilay sakafo hanina mantarena na hoe crudité hoy tsika izay. Ireo no mampitombo ny hery fiarovantsika. Ireo koa zany manambola fandevonan-kanina, ireo koa zany miaro amin'ny mamiadana maro, dia ireo koa zany mitazona ny selantsika mba tsy ho antitra vetivety zany. Dia raha sendra misy moa zany ny tsy fahasalamana na miendrika manahoana na manahoana dia tamina foana monjy mpitsabo. Akora tsy afaka miala amin'ny andavanandrom-piainana ny lafarinina. Tato anatin'ny tababolana nefa izao dia sarotra ny fahitana lafarinina eny an-tsena ary raha mahita aza dia midangana ny vidiny. 3,000 ariary teo eo ny kilao tababolana lasy izay. Ankehitriny 4,000 ariary raha kely vao mahazo 1 kilao. Raha 7 alina sy 1 hetsy ny gonina lafarinina 10 kilao teo aloha dia 2 hetsy ariary izany ankehitriny. Tsy fantatra mazava izay tena antony nahatonga ny fisondrotan'ny vidiny lafarinina raha ny fanazavan'ireo mpanjara satria ny amin'ny fakana azy dia efa miakatra ny vidiny. Efa nanomboka tapabolana teo eo ngamba ilay izy miakatra, dia miakatra isan'andro ihany ilay izy. Teo aloha zao ilay izy nisy différence ray alina dia miakatra 5,000 dia aveo 2 alina isaky ny kitapo. Dia zao ilay izy lasa tafakatra 150,000 francs, fa lasa tafakatra 150,000 francs ilay izy amin'izao. Fa tsy maintsy maka foana fa ilay izy ilay miakatra fotsiny dia minainaina ilay mpanjifa hoe miakatra foana nefa tsy afa manoatra amin'ilay satria ny any amin'ny angalana mihitsy miakatra, dia ilay any amin'ny angalana koa nefa miteny hoe miakatra amin'ny prix ihany, dia izay ny olana amin'ilay izy. Arthur. Lasa mivadika ny tsena amin'izao dia sady ilay olona efa tsy dia mividy intsony.
nefa ny lafarina miakatra vidin'entana nefa vao ampiakarina dia tsisy mividiny io dia lasa faty aty fa no hitanay amin'izao fa tsy mahita tombony sy misy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena malagasy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Etazonia raha nambaram-pahay toe-karena Alain Rasambany raha tsy teny fotsiny afa-tsy izao fiakaran'ny vidina lafarina izao. Tokony nanova ny politika amin'ny fanafarana entana ny fanjakana hoy ny fanazavany satria mamono ankolaka ireo orinasa misehatra lafarina izao fitangany vidiny izao. Miantraika amin'ny vatana amin'ny fiainam-bahoaka izany hoy ihany Alain Rasambany satria tsy vitsy ireo malagasy olona no manao solon-tsakafo ny vokatra vita amin'ny lafarina noho ny tsy fahazakana intsony ny kapokam-bary. Eny fatatsika tsara moa zany ataontsika hoe ny restriction mondiale manerana ny tsena iraisam-pirenena mihitsy makasika ny resaka droit tarifaire ty zany dia na titsika na sy titsika dia misy fiantraikany be loatra amin'ny Madagasikara tsika anatin'ireo firenena ataoko hoe mbola mahantra agnatin'izay na fiantraikany restriction apetraky ny États-Unis indrindrindrindra moa zany fa ny orinasa mpamokatra avy aty Eropa ny tena anisany voakapoka mafy mihitsy amin'ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny États-Unis. Madagasikara mahoana ao anatin'izany mazava ho azy fa tsika ne tsy mbola mihoatra ny 300 isan-jato ny famokarana lafarina atao ny orinasa eto an-toerana. Zany hoe zany mbola betsaka lavitra loatra ny fanafarana ataotsika dia zay zavatra nisy teo anivony tsena iraisam-pirenena zay no anisany mampiakatra ny ataoko hoe ny fankatsika amin'ireny lafarina reny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Etsy andanin'izany misy ireo orinasa na mpanjinjara no mbola manana tahirina lafarinina ka tokony andraisan'ireo commissaire de commerce andraikitra isorohana ny fanararaotana tafahoatra. Ankoatr'izay mila fantsiana teti-bola mpanjakana hoy ihany ity mpahay toe-karena ity. Tokony mihetsika ny commissaire de commerce manao inspection anatin'ireny orinasa marchand lafarina mba ahafahantsika mametra ny vidina lafarina eo amin'ny tsena atao anatiny. Faharoa manaraka an'izany arak'izako toy tsika tokony manitsy ny teti-bola zay moa fa fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana hoe tsy hanao ny loi de finance rectificative amin'izao fotoana zao magaga ihany satria ahoana moa ny eritreretinao hoe ny firenenao misy mandalo ataoko hoe ny conséquence nyreny fanapahan-kevitra ny raisin'ny firenena matanjaka teo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia arak'izany manampitrotraka ny fahasarana ny aty volan'ny malagasy ny fiakaran'ny vidina lafarinina. Hatreto manko na ny vidim-bary na ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro dia tena mipaka amin'ny taolana isan'ny tokantrano satria na ny fanjakana tompon'ny fanapahan-kevitra aza tsy mahita vahaolana. Tsy mitsaha amin'ny totongana ny sandam-bola malagasy androany dia nanodidina ny 750 ariary ny euro iray. Mety isy fiantraikany tsara ho an'ny sandam-bola malagasy ny fanovana nentin'ny Banque FOIB hoy ny mpahay toe-karena Alain Rasambany. Azon'ny Banque FOIB miaro ny fiakaran'ny fivezivezen'ny vola ato anatiny ka ahafahan'ireo banky tsotra manalefaka ny vola alainy amin'ireo mpindram-bola ny fepetra vaovao raha ny fanazavany. Zay moa zany gaga ihany hoe nisy fanapahan-kevitra ny raisin'ny gouverneur ny banque centrale roa volana lasa zay ataoko hoe nalova ny taux directeur ny banque centrale dia fanapahan-kevitra ataoko hoe mety ho tsara reny satria afahantsika miaro ny mety ho fiakarany na ny fisiana inflation eo amin'ny ataoko hoe na ny circulation na vola zany fivezivezen'ny vola atao anaty indrindrindrindra mba ahafahany koa ny banque tsotra manalefaka an'ireo vola intérêt moa zany alaina amin'olona mpindram-bola. Tokony mandray fanapahan-kevitra mazava kosa nefa ny fanjakana hoy ny fanehoan-kevitra ao anatin'izany fampiasana teti-bola mpanjakana raha ny fanazavana hatrany. Araka terentsika atao hoe ino moa ny indicateur nomeny banque centrale hoe tsy tokony ho latsaky ny $3 zany hoe fa any amin'ny 5,000 sy ariary alatsaka kely isan'andro zany no tokony fiainana normal. Nefa fatatsika tsara fa ny akamaroany gasy dia mbola tsy afaka miaina mihoatra n'izany 7,000 isan'andro raha ny zavatra misy amin'ny ankapobeny. Zany ataoko hoe no tokony mahatonga atsika hametraka ataontsika hoe ny politique na relance ny tokarenantsika satria tsika ny raha ny PGE no resantsika zany amandraky ty androany ty tsy mbola nasiany anterimera anankiroa fanitsihana. Ny andro ihany moa izahay hoe ao anatin'ilay fihaonan'ny gouvernement sy ny anterimera rotota mba tokony horesahany sy olombavambahoaka ny makasika zany satria averiko foana fa tsy mahomby ny fampiarana an'io politika
mpampandrosoana oentiny fitondrana am'izao fotoana zao io de mila miova atsika manao karazany hoe plan de redressement tsy nijira maherery hany nanaovana an'izany fa rehosihatra siampiarera maro samihafa satria averiko foana fa manatina crise économique lalina be tsika zao na amin'ny lafiny ataoko hoe ny seha-mpamokarana zany na ty amin'ny lafiny fanodinana de mandalo ataontsika hoe système chaotique mihitsy zany mahatonga ny fanjakana tokony rehefa napahakevitra inona ny prioritaire betsaka zao ny fampiasanam-bola ataon'ny fanjakana am'ireo fototrafitrasa io zao mbola misy laky arivo ampiasana vola ngeza be misy an'ireo programme maro samihafa zay ataoko hoe tokony afahantsika mijery inona ny tena laharam-pahamehana mila miova laharam-pahamehana zany ny fotoram-panjakana satria raha zavatra misy eo zao mbola mitohy de azagaga atsika raha tena isy fipoahana ara-sosialy na ara-politika kelikely eo. Isan'ny mampitotongana ny sandam-bola malagasy ny tsy fifandanjan'ny fanafarana sy fanondranana entana ho an'ny taona 2022 ohatra tafakatra 7.707 tapitrisa dolara ny sandan'ny fanafarantsika entana avy any ivelany raha 7.909 tapitrisa dolara ny fanondranana any ivelany 700 tapitrisa dolara ny elanelana raha tarehimarika avy amin'ny banky foibe. Fanapahana farany izay navoaka ny prefecture ao Toliara ny tsy azahoana intsondry miditra amin'ny toerana iasan'ny orinasa basy Toliara manomboka izao. Somary mangina tokoa ny mponina ao an-toerana amin'izao. Saingy manamafy ny filohan'ny fikambanana masikoro sampana eto Antananarivo fa tsy midika fa manaiky ny fitrandrahana ireo mponina amin'ireo fokontany voakasika. Ho tompona andraikitra amin'ny fanapahan-kevy ny prefet ny Toliara ho ihany ny filoha-lefitra ny fikambanana masikoro sampana eto Antananarivo. Misy mponina mivelona sy mitrandraka ireo ala voakasika toy ny ao amin'ny fokontany Ankily Malinika hoy ny fanamafisana. Ireo le faritra rehetra zay hotrandrahany orinasa basy Toliara de fa tsy azo idirana tsony fa handray fepetra entitra ny eo anivon'ny prefecture ny Toliara zany raha ohatra ka misy mini zany mandika an'izay lazain'zareo fa hoe didy navoakan'ny zareo zay apetrako ary zany le fanontaniana dikan'izay ve zany tsy afaka andehanany zanadriaka tsony eny an-daboy nefa eny ny fiveloman'izy ireo satria eny rehetrarehetra nanaovana an'le projet de areto zany amma filoha-lefitry ny fikambanana masikoro sambana Antananarivo mafilohan'ny otrika foany anay de mazafy sy mahazanako ny commune Ankily Malinika ozy aho hoe manandrama ary midira ao anatin'le ala zay heverinareo hitrandrahany misy ny sitiny basy Toliara fa de ozy hoe samy tsy tompona andraikitra aloha zany am'izay zavatra iseo satria ahoana moa no ahafahan'ny prefet ny Toliara manakana ny fianakavianay namanay zay mivelona ao anatin'ny io ala io zany satria ao anatin'ilay faritra eritreretra ny basy Toliara hitrandrahana zany le ala dika zay ve zany tsy afaka akabalo antsony reo fianakavianareo tsy afaka akasosa tsy afaka hitrandraka ampiasa n'ilay ala tsony nefa le ala sady fiveloman'ny olona ny pharmacie ny olona zay ve zany ny tianga prefet ho atao de ozy hoe samy tompona ndraiky tsika tsy milamina ary tsy ilamina ny olan'ny basy Toliara satria ireo mponina mihitsy no tsy manaiky ny asa fitrandrahana itoy ihany koa ny etsika ho fanoherana izany hoy ny fanazavana andrasana ny toyny. Fantatra izao fa miroso amin'ny fakana ny etratrano sy ny etratany sy ny eny anivo ny foibeketra mandeha ny fidinana ifotony ataon'izy ireo miaraka amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny komina raha ny vaovao azo. Tsy ny komina irery no osahirana amin'ity fanapahan-kevitry ny fanjakana ity fa na ireo olom-pirenena eny fotony koa aza hoy ny ben'ny tanàna izay voafidy eo amin'ny komina ambanivohitra Njevagara. Etsy Ankilany mampanahy ihany koa ny azahoana 100% ny fiverenan'ny etra IFPB satria tsy manana fahafana manara-maso ny volana rotsaky ny vahoaka any amin'ny ivoketra ny eo anivon'ny komina hoy ny fanazavana. Satria raha côté pratika tena hoe tsy mety le izy lavitra loatra ny misy an'le olona 10,000 ariary ny etrandeo alohany iazakazaka any amin'ny centre fiscal any amin'ny centaine de kilomètres izy côté pratique zany tsy possible mihitsy eo akaiky kely eo ary le commune 7 km 5 km tsy tonga an'le olona ndraindray manatitra an'le etra ataony ahoana moa de anatitra anazy ary amin'ny centre fiscal ka anisan'ny makivy ihany raha ohatra ka hoe tsy maintsy iroson'ny fanjakana rehefa kana ny etra IFTC FBB satria io aneny tena mampihena ny commune io aneny tena mamelona ny commune fitopolo isan-jato ny teti-bola tantan'ny commune io ka io etra IFTC FBB io nefa raha olain'ny fanjakana zany de ahoana indray voalaza moa zany fa hoe 100 isan-jato miverina amin'ny fanjakana za manokana ohatra ny kelikeliky ihany ny finoko hoe ahoana moa ny iverenany 100 isan-jato satria tsy manana tanàna mihitsy zany le commune hoe ohatrinona ny volana alohan'le olona tany tamin'ny resaka etra de ny dikan'izany
ohatrany am'pô syntetika ihany tsy fantatro mihitsy ohatrinona ny tonga any amin'ny comptenao fa zay tonga ao de ifaliana de zay mahasarotra anazy fa mahatsara anazy le hoe ny commune no mitantana anazy de fantatra tsara le sorabola sy le tetibola hoe zao marina ny hetra voazonay tao anatin'ity taon'ity ohatra de mora ny tsinjara anazy mitantana azy ho any amin'ny asa fampandrosoana fa eto zany de tena mandeha anjambany fotsiny hoe mandohetra fotsiny le olona raha ohatra ka ho raikitra ihany io fa tsy fantatra mazava hoe ohatrinona ny tena le hetra fa de zay tonga ao amin'ny comptenao zany sisa de zay sisa ny falinao tsy misy afa-tsy ny fiaraha-miombonantoka amin'ny tsy miankina na ny 3P no paikady entina anetsenana ny fahabangana arabola amin'ny fangejana ny vola-ketra ataon'ny fanjakany ho iatrany ity bentanana ity ekena fa misy ny fanampiana arabola avy amin'ny fanjakany saingy tsy antenainy izany raha ny zava-misy nandritra ny fotoana efa nitantanana ny komina no jereny hoy ny fanamafisana ho anay aloha zany hatramin'ny nandraisana ny fahefana tamin'ny 2015 de efa tena nizahana tanteraka mihitsy le fametrahana le partenariat public privé na le 3P ilo isorana manokana ny filomary Karavalomana satria tamin'ny fotoan'andro iny tena nampandroso be sy nampiroboroba ny resaka 3P io ka anisan'ny mampandrosan'ny commune Anjevagara zany amin'izao fotoana zao de le fananana mpiara-miombonantoka ireo misy ihany ny zavatra alohan'ny fanjakana ny subvention sy ny zavatra isan-karazany ifaliny reny isorana azy amin'ny fahamezana azy fa ny tena mamelona amin'ny commune de le 3P ka ho anay de ireo mpandrarah reo na mpandrarah toekareny io na vita toerana avy any ivelany tena hoe aprisiana mihitsy ary tena misokatra mivaritandana mihitsy ny varavaran'ny commune amin'izay fiara-miasa amina 3P zay satria io ihany ny hitanay loha hatreto afaka mampandrosa an'le commune fitsinjaram-pahefana no ndradradradrain'ny fanjakana saingy ny mifaminipaka amin'izany no fanapahan-kevitra raisin'izy ireo na itsy ity bentanana ity nilaza fa tsy mahagaga raha miemitra ny firenena ary tsy hita ny fiaingana efa-mpandrosoana avy eny ifotony ny fametrahana fitsinjaram-pahefana ihany no azo ampandrosoana firenena ho iatrany ity bentanana ity miroso amin'ny asa fampandrosoana ny komina Ankadikely Lafy telo volana nandraisan'ny bentanana vaovao ny fitantanana ny tanàna hoy ny bentanana androany isan'ireo asa maika natao ny fanadiovana ny tanàna tamin'ny alalan'ny fametrahana rafitra isana izany eo anivony komina ankoatr'izay ny fijerena ifotony ireo fotodrafitra maika ilain'ny mponina any amin'ireo fokotany 20 mandrafitra ny komina ao anatin'ny firosona amin'ny ezaka lavitrezaka ny fametrahana fotodrafitrasa ka isan'ny maika ny fanazavana ny tanàna amin'ny alalan'ny fametrahana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro misedra olana nefa ity komina ity amin'izao fotoana vokatry ny fanapahan-kevitry ny fanjakana amin'ny etratrano sy ny etratany hoy ny fanazavana iny no didim-pitondrana zany navoaka nisy ny fidinany avy amin'ny centre fiscal tety amin'ny commune zany nampahafantatra an'izay manomboka zao de hoefaina eny anivon'ny sampandrazany etra ny fandaovana ny etratrano sy ny etratany dia efa nisy ny recensement izy io moa zany somary mbola manjavozavo ihany mety ho fanatanterahana azy nefa na izany ary ny efa nandefa ny nota zareo hoe ataovany recensement de omena ny centre fiscal de mitatsika ny fomba fanatanterahana azy kanefa na izany ary midadasika ny commune Ankadikely Lafy mety ho sarotra ho any amin'ny sisiny atsinanana indrindra no anatina ny foketra nefa n'izay mety hoetratrano na etratany ndraika de miandritsika zay mety hoe fepetra ny fanaika sy mifandraika amin'izay fanatanterahana zay toerana nolalovana ny mahabe ny tanàna noho izany tsy maintsy amafisina ny fiaraha-miasa amin'izy ireo ahafahana mifanampy amin'izay anjara manandrify ho an'ny fampandrosoana hoy kosa ny solombavambahoaka avitra Andriamosa manana traikefa izy ireo ary izany no antony amafisana ny fiaraha-miasa hoy ny fanazavany amin'ndraikitra solombavambahoaka dia manana diditra andraikitra amin'ny fampandrosoana ny tanàna ary tsy mameratra milaza fa toerana andalovana ihany io dia misy mba hoe zavatra azo ifampizarana eo anivony fitantanana sy fampandrosoana n'ilay commune satria hematra ho anay ihany koa ny fangazan'ny bentanana sy mpiara-miasana fa eto dia tsy mameratra milaza misafidian'ny maro izy satria misy fito ny ben'ny tanàna teto misafidianany maro izy olano ben'ny tanàna noho izay fa leo alasa amin'ny adidy amanandraikitra iansoroana izy ary manam-pahaizana manao an'izany izy tsy mameratra milaza manana etarika izy ary hitantaratra zany mandritra ny mandraisana ny fitantanana ny tanàna atao anatin'izay 10 volana zay afaka mifako raha tsy mamena tena hoe ohatrany ahoana ny fako teto amin'ny commune Ankadikely mirehatra ny éclairage public raha tsy mirehatra nandritra fotoana maro ny farany herinandro temo no nanatanteraka fiainana tamin'ireo mpikatroka timany ben'ny tanàna na Andriamiada Mahefanirina anton'izany ny fisaorana ireo mpikatroka tamin'ny ezaka natao nandritra ny fifidianana nitarika izany ny solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny firaisan-kina avitra Andriamosa no fikena amin'ny tampihavanana
no namaranana ny fotoana. Mitombo ireo malagasy liana amin'ny fianarana kabary. Ankoatr'izay fitomboan'isa izay dia mitombo koa ny enta sy ny vikitrireo tanora amin'ny fianarana ny kabary. Ho an'ny fikambanana apinga mpianatra pikabary efajato indray navoaka tamin'ny 2017 no menanarina hoe voromahery. Tao anaty 20 taona nefa izay dia 500 ireo nianatra kabary niaraka tamin'ity fikambanana ity. Ny fikambanana ny apinga mankalaza ny ray volany teny malagasy izahay zao dia ity nivokatra tsara indrindra, misy mpianatra efajato isa ho asany indrindra amin'ireo dia roa amin'ny 70 taona ary ny zany indrindra dia 9 taona ny zanany indrindra, ary ao anatin'izay rehetra izay ihany koa dia efa ao anatin'izay fankalazana zay dia isanandro zany izahay dia miezaka foana ao amin'ny fampandrosoana tsika hoe ny kolotsaina tsy ny teny malagasy, ary ao anatin'izany ihany koa dia ireo mpianatra sandratsandro hoan'ireo dia andia voromahery izy ireo, zany hoe voromahery zany anarana noentina nysaloran-jareo nandritsiny izay ny anaran'izay satria hita ny mampiavaka ny andian'ny voromahery zany raha ampitahana amin'ny andiany rehetrarehetra dia faharoa betsaka indrindra izy, ny voalohany indrindra zany betsaka indrindra dia nisa dimanjafatra aloha zany zao amin'izao dia ezahana ho anay zany zao dia miezaka foana isanandro tsy hoe ray volana ihany zany fa nirarina dia mba isanandro miaina amin'izany ataontsika hoe teny malagasy zany. Ny etaeta manaraka ihany koa dia ny amin'ny resaka momba ny ataontsika hoe ny makany amin'ny brao sy ny lalàna any amin'ny brao rehetrarehetra reny amin'ny teny farantsay daholo ankamaroany reny raha tena tsetsaketsika indrindra dia mba maniry zany izahay mangataka izahay anatin'izany koa mba ho avadika ho teny gasy daholo reny lalàna rehetrarehetra reny mba ho fantatry ny olona rehetrarehetra ihany koa, ary ao anatin'izay ihany koa ho an'ny mpandraraha rehetrarehetra ihany koa dia tanjona maniry eto pikabary reto mianome lanja sy anandratraritra ny tontolon'ny kabary sy ny teny malagasy amin'ny ankapobeny. Isanandro hoy izy ireo ny ianana ny teny malagasy fa tsy ny volana jona volan'ny teny malagasy ihany. Tsapa ho takana matsy ny teny-drazana ary mahazovana ny teny frantsy eny amin'ny biro am-panjakana sy eo amin'ny siatry ny fandrahararana. Anaovana antso satria ny mpandraraha mantsy amin'izao dia teny farantsay ihany vao raisy ny miasa ao aminy, fa ny amin'ny resaka kabary zany dia lasa tsy tediavan'asa zany le kabary, tsy ilain'le orinasa zany resaka kabary, nefa ny tena kabary ny fampandrosoana tsara ho an'ny firenena, fampandrosoana ho an'ny orinasa, ninona zavatra mandeha, ninona zavatra atao dia tsy afa miala amin'izany kabary zany isika. Irarina zany dia mba hitohy izany fizarana izany dia hita hoe dia mbola velona le olona dia ankasahana ny zavatra omena azy. Ny olana zao zany dia mila tokony misy tosika mihitsy ao anatin'izay, ny sasany arasena tosika tokony misy tosika ho an'ireo izay hita zany fa tena manandratra manosika ny ataontsika hoe kolotsaina ao anatin'izay zavatra zay, satria ireo kolotsaina ireo tena miezaka mihitsy ireo tsisy manampy fa samy miezaka ho an'ny tenany manokana zareo dia mba izay zany tena fangatahana tsara indrindra. Miasa mangina ary tsy misy resabola fa tena fitiavan-tanindrazana sy fitiavana ny teny malagasy no manosika ity fikambanana ity ao anatin'izao fampianarana kabary izao. Ny tambon'izy ireo ny anome asina sy ampiroborobo hatrany ny kolotsaina malagasy. Folo volana noho zany efa raha ampitahana fikambanana hafa efa tena mihoatra tsara mihitsy ao anatin'izay zavatra rehetra izay. Izy mampianatra ao anatin'ny folo volana tena mafy ny ankizy avokanay ary tena matanjaka tsara ao anatin'izay zavatra rehetra izay, satria mandeha tsakantsy andavany efa jerena daholo ao anatin'izay zavatra hoe inona ny ampiana azy, inona aminay fikambanana apinga zany mihoatra le folo volana, mihoatra mihitsy le izy 20 volana ny tena fanaony rehetra, fa izahay mitady kalitao, mitady zavatra tsara dia 10 volana ny antony anaovanay an'ilay izy. Ny teny malagasy aloha zao resantsika hoe maimaim-poana ao anatin'izay zavatra rehetra izay no mahatonga le izy maimaim-poana ao anatin'izay zavatra rehetra izay noho ny fitiavan'ilay mampandroso an'le teny ao anatin'izay. Ny kabary zany, ny fampianarana kabary zany tena fitiavana izy io, tsisy resabola zany zao resantsika eto, fa tena mpitiavana tianay le izy dia miezaka izay mandeha manao an'izay hitanay fa apiroborobo an'ilay kolotsaina ao anatin'izay. Indrindra ihany koa fa ny kolotsaina tena nandeha teto amintsika indrindra vao resaka kabary zany dia tsisy resabola zany fa tena natao mpitiavana izany resaka kabary zany, fa izay moa zany samy manana ny azy io dia samy miezaka amin'izay ataon'ny tsiraray avy. Naharitra 10 volana monja ny fiofanana kabary teo anivon'ny fikambanana apinga ary miparitaka eo amin'ireo EPP sy toeram-pianarana maro manerana ny Antananarivo.
Anisanna eo manandratra ny kolontsaina sy ny teny malagasy koa ny fikamanana antsony fiderana atonkom-pihira mitoro ny filazantsara amin'ny alalan'ny hiragasy. Nambaran'izy ireo fa ny kolontsaina rehetra dia afaka ampiasaina avokoa entina mitoro ny filazantsara amin'ireo mpiarabelona. Mahatonga anay tena hoe mijoro eo anatin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny hiragasy dia be ny olona, maro ny olona no entanina hoe anatonan'Andriamanitra lofa be manampy sofina. Dia izay no nahatonga anay nanangana ny betarity hoe antson'ny fiderana, izany hoe amin'ny alalan'ny fiderana no entsonan'ny olona anatonan'Andriamanitra ary hoentinay ihany koa amin'ny resaka voninahitra an'Andriamanitra daholo izany rehetra izany. Antson'ny fiderana tsy dia misy ny olana, tsy misy ny olana satria izahay tsy hoe miofa na koa hoe nandeha nandalina tamin'ny alalan'ny hiragasy fa rehefa nieritreritry zay hoe azo hitoriana filazantsara ny hiragasy dia zay no nahatonga anay miroboka hitory ny filazantsara amin'ny anaran'ny hiragasy tompoko. Nanentana tramo izy amin'ny mba irosoana lamindalina trany eo amin'ny asa fanompony sy fideranan'Andriamanitra na inona sehatra misy azy ireo. Ny afatra fohy apetraka hitarika antson'ny fiderana dia manentana antsika fitory ny filazantsara rehetra na misehatra n'inona raha misehatra n'inona azakivy mazoto mirosoa ihany hatrany fa zay ny lalana nataon'Andriamanitra afahantsika mitory ny filazantsara satria izy efa niteny manao hoe mandeha ny anareo any amin'izao tontolo izao ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ka azakivy azaketraka raha lasa nabavy fa tohizo ny lalana fa lalana tsara ny asa fitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra indrindrindrindra eto amin'ity firenena malagasy misy atsika ity. Ny anay moa ny anaranay dia hoe tarika antson'ny fiderana. Io hoe antson'ny fiderana io tsy anarana napetapetaka na anarana natao vontsy tavanandro fa anarana tena nofidinay mihitsy hoentinay hiantsonan'ny olona, hiantsonay ny vahoaka indrindrindrindra fa malagasy mitovy aminay anatonan'Andriamanitra. Mianjandro ny tady eo amin'ny Israely sy Iran andaniny manon ny zera-bomba nitafika Israely nianina ao andrenivohitra iraniana Teheran. Ankilany mamaly botana ihany koa ny iraniana amin'ny alalan'ny tifitra vary raraka ao amin'ny abakabaka Israely. Manomboka ao Teheran ka hatrany amin'ny serana mpiara-manidina antsiran'ny Iran dia manampirofatra trany ny tanjona aratafika ny firenena Hebreo. No mafisin'izy ireo fa faritra miisa 80 ao Iran no kindren'izy ireo ho tafiana ary efa matin'izy ireo ihany koa ny lehiben'ny sampampitsikilovana iraniana. Vonon'izy ireo anovan'ny tantaram-pirenena mba hisian'ny fitonina amin'ny alalan'ny fandravana ny ambana ao Iran. Iran koa na dia manana fitaovam-piadiana toy ny drone sy balafomanga mahery roa ariva azy dia mbola marevy kosa anatin'ny ady abakabaka ka tsy afaka hiady irery maharitra amin'ny Israely. Raha mitahina tokoa mantsy ny tanjakaratafika ao amin'ny firenena rontota dia manana tombony lavitra Israely. Ara-tantara manana namana afaka manampy azy Iran toy ny Hamas any Gaza, ny Hezbollah any Liban ary mety ahazo fitaovana avy amin'ny Yemen kosa izy. Taori ny tranga fampiororona ny 7 oktobra 2024 nefa dia niena ny herin'izy ireo noho ny famonon'ny Israely ny mpitariky ny Hamas sy ny fanafiana ireo mpiady 720 tao amin'ny Hezbollah ary nanapahana ny fifandraisan'izy ireo. Mazava arak'izany fa malemy Iran saingy mbola misy ny manampahaizany milaza fa manana tombony amin'ny lafiny hafa Iran. Fomba tokana sisa no ahafahan'ny Iran miady amin'ny Israely dia ny fampiororona azy. Ina ny hitaran'ity raharaha ity satria mety tsy hijanona eo amin'ny firenena roa fotsiny ny fifanandrinana.